Commune ambanivohitra farany andrefan'ny faritra Bongolava manana ny otrikairena eo amin'ny lafin'ny fambolena voasary karazany japonika ny eto Beambiaty district Antsiromandidy. 700 ny mpamboly dia mivelona amin'ny voasary avokoa. Mahatratra hatrany amin'ny 4,000 taona hatramin'ny 2,000 taona isa-taona ny voasary vokatra eto. Ny zava-misy atao anatin'ny commune dia afaka mahavelona ny fiarahamonina iray manontolo. Raha tsy dinika hoe tamin'ny taona 2070 no ny tomboan'ny vidim-boasary namboly voasary voalohany nanomboka teo amin'ny 570 efa nandeha izay fivarotana voasary tany Andrenivohitra farany zay any tany Antananarivo zany. Dia rehefa mandeha ny fivarotana voasary isa-taona dia tsy mitsahatra misy zay restory zay. Ary zay restory zay nandritra zay fotoana rehetrarehetra lavalava be nandritra ny 570 ka hatramin'izao taona 2020 dia hita fa nahitana soratra nahafinaritra le restory satria nahavitana andreny am-pahandalana sy ny tetezana ireny. Eto aloha zany dia tsy mitriko manokana ny hoe tena mahavelona olona ty. Coopérative misy 7 Loharanomamy miarso ny soamevitra no mandrafitra ny fivondronam-bean'ny coopérative misehatra amin'ny volo voasary eto Beambiaty. Olana iray lehibe ny lafin'ny vidim-bokatra raha tamin'ity taona 2020 ity ariary isakilao no andraisan'ny mpanangom-bokatra azy. Ny tena zava-misy amin'izao fotoana izao zany izahay zanaka tatsapam-boly avy eto an-toerana daholo ihany ao anaty coopérative namita fianarana tany Andrenivohitra. Hitanay fa tsy sahala mihitsy ny tisinday eo amin'ny mpanangom-bokatra sy ny mpamboly dia anisany anajoroanay ny coopérative zay zavatra zay ahafahanay hoe mba hisy tombontsoa fa tombontsoa misy fa somary misy fanararaotana kely ao anatin'ny fanangonam-bokatra zany sy ny vidim-bokatra. Hitanay hoe tsy tokony dia mbola zao tombontsoa zao ny tombontsoa azo mpamboly voasary satria hitanay ihany koa ny fotoana lany sy ny arirahana sy ny volamiala ao anatin'ny fikarakarana azahoana zao vokatra voasary eto Tsahalava Beambiaty zao. Raha mita amin'ny kalitaon'ny vokatra voasary any amin'ny toeran-kafa dia tsara tokoa ny voasary vokatra eto Beambiaty noho ny fanarahana ny torohevitra ara-teknika eo ny fampiasana ny zezika. Fambolena voasary aloha zany izy aloha nisy ny faniofana ihany momba nisy ity fa misy teknika fambolena azy aloha misy traikefa zany aminay mpamboly dia izay avy aminay mihitsy zany no manao an'le izy misy tsy avy amin'le teknisiana reny fa avy aminay mihitsy. Io zany arakaraka le toetany le tany zany raha tsaratsara le tany zany dia mety any amin'ny 9 metatra sasany na 7 any izy dia mety fa raha ratsiratsy le tany moa tsy mety mivelatra loatra le fotom-boasary dia na 10 metatra izy dia mety arakaraka izay le izy zany. Arakaraka le haben'le fotoram-boasary aloha raha ny eto zany matahotra ny andainga fa misy mahatratra 500 kilô ray fototra amin'ireny voasary eny zao fa raha fa any mety ioatra izy ny sasany arakaraka le fanamboarana ho azy zany le fitombony io fa misy an'izany mihitsy le izy ny tena marina. Dia raha mibipany ambavolo dia tena misy tokoa fa hita any mbaolona miaraka panafody sy ny fiteretement-le izy beta be karazan-drazana zany mila ovana zany isataona satria raha zatra ny fanafody herintaona iny dia tsy mety. Fambolena voasary zany dia amin'ny vanim-potoana desambra sy ny volana juin zao zany fambolena azy mety io zany tena tokony ambolena voasary mamety avokoa mahatsaratsara azy mihitsy. Fitaza manomboka izy zao volana juin volana o septambra arakaraka. Anisan'ny olana sedrainy eto Beambiaty ihany koa ny faratsin'ny lalana ifamoivoizan'ny olona sy ny vokatra. Lalantany mirefy 770 kilometatra no alaina ao anatin'izao mahitany zao vao tonga aty amin'ny renivohitry ny commune Beambiaty. Eo ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana. Efa nisy ny ezaka nataon'ny commune amin'ny fanamboarana ny ampahany sasany amin'ny lalana. Nisy ihany koa ny fahavitan'ny tetezana. Resaka lalana zao dia mandalo fotoana tsaratra ny ireo collecteur amin'ny lalana iny amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana satria efa fantatry ireo zao olon-dratsy zany fa hoe be vola ato dia iny patron mitondra aniny mihitsy sakanana amin'ny faratsy ny lalana iny dia teraka olana ato aminay ary mararinay zany. Tamin'ity taona 2020 ity zao tena hita hoe nisy amin'ny ampahany restory naverina taty aminay nahavitanay zany lalana tetezana sy lalana banc de roulement zay tena hoe mampikaikikaiky io lalana io tena atao adiny 5 adiny 9 zany lalana hatreo amin'ny tetezana io nakaty fa io tetezana io moa zany hazo dia nafindrafindra ny hazo tao anatin'le izy fa izao izy efa vitanay béton ao ary tena azonay antoka fa hatramin'ny 15 taona poids ary no tetezana hoentiny. Ankoatra ny vary sy ny katsaka
fidiram-bola ho an'ny mponina ny voasary ho tsara lavitra ny farim-piainan'ny mpamboly raha voafehy ny vitim-bokatra amin'ny fiarah-miasa amin'ny hafa. Anisan'ny tanjona goavana tiana hotratrarina zany dia teanana usine mpanodina voasary zay aty an-toerana mba ialanay amin'ny resaka fanararotana fahefana amin'ny resaka vidim-boasary zany ka manentana na eto an-toerana eto Madagasikara na any ivelany manana vinavina mahakasika an'izay fanodonana voasary zay ho avadika ho fanalana etaeta maniry an'izany izahay tatsaha aty zany mba isian'izay. Manoloana ny ezaka fampiroboroboana ity lalam-piariana voasary ity ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny joma dia mametraka ireo tohana ho amin'izany fampivoarana izany. Ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny joma dia ametraka fanampy amin'ny fampitomboana ny vokatra sy fanasarana ny vokatra atao amin'ny faritra Bongolava zany indrindra moa zany atao amin'ny commune Antsalava ahafahasika zany mifanena amin'ny sena anatiny sy ivelany ny Madagasikara. Be dia be ny asa tokony ambola ataonay zany ka anisan'izany ny fanorenana barrage na tohadrano entina nampian'ireo mpamokatra ahafahany manitatra ny tany ambolena sy ahafahana koa zany mampiakatra ny vokatra avavy kokoa. Insurance moa zany ny fitapazakana indrindra moa zany ministeran'ny fambolena fiompiana ny jono nanome zay tohana zay amin'ny alalan'ny famasiam-bola ny FDA izy io na Fonds de développement agricole. Efa vita ny étude fa sela zany dia efa hanomboka ny asa ka dia ho afa-paisarana zany ny tasa ato amin'ny faritra Bongolava indrindra ny commune Beambiaty rehefa vita io barrage io. Ny ministère moa zany dia mijery akaiky ny fampaharetan'ny coopérative satria ireny any ihany tokony fitaovana maharitra ahafana mandrindra ny famokarana aty amin'ny atoerana. Ka dia mandroana zay zany dia ny ministeran'ny fambolena fiompiana ny jono dia mijery akaiky hoe inona tokony ataosika zany mba maharitra ny coopérative sady misahana koa zany ny tombosoan'ny mpamokatra ao anatiny sady mijery lavitra koa ny varotra. Araka izany commune anana ny hoaviny tokoa eo amin'ny famokarana voasary ity eto Beambiaty commune Antsalava ity Atsoatsy.